Fiarahavanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ten'Andriamanitra ho zaraina amintsika atao amin'ny petera voalohany toko 4 andininy 7 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fahatombotra ny faran'ny zavatra rehetra, koa endrika mamonoana ny tena ho amin'ny fivavahana ary moatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara. Fa ny fitiavana no manarina ny fahotana maro, mifampiatranoa kaza mimonimonna. Amen. Izay indray no ten'Andriamanitra ho zaraina amiko sy aminao. Araka ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe efa tombotra ny faran'ny zavatra rehetra. Koa endrika mamonoana tena ho amin'ny fivavahana ary mihoatra ny zavatra rehetra mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarana ny fahotana maro. Izany hoe tsika zany amin'izao hoe fiandrasantsika satria miandry an'i Jesosy tsika dia hoe efa tombotra ny faran'ny zavatra rehetra, ny zavatra mitranga etsy sy eroa. Ao anatin'izay hoe fiandrasantsika an'i Jesosy zay dia miandry an'i Jesosy tsika amin'ny alalan'ny vavaka. Mamonoana izy tena ho amin'ny fivavahana, zany hoe ny vavaka dia tsy tokony ataontsika mbanin-javatra io vavaka io. Zany hoe tsika na maheno korotana etsy sy eroa, maheno tsika ny arety mandringana zany, tsika kristianina, tsika zanak'Andriamanitra dia tokony mionona ao anatin'ny vavaka, miaina ao anatin'ny vavaka. Jesosy dia niteny mihitsy hoe mifampivavaha ianareo mba ho sitrana, dia mbola niteny koa izy hoe mivavaha mandrakariva aza mitsahatra. Izany aza mitsahatra, niteny mihitsy hoe aza mitsahatra mivavaha mandrakariva. Izany hoe ilayntsika le vavaka, le aim-bavaka. Daniela dia nivavaka 3 isan'andro, maraina, atoandro, hariva. Mila fenoana vavaka isan'andro ny fiainantsika. Mandra-piverenan'i Jesosy ny amin'ny rao lanitra. Mila mionona tsika, mila mahono-tena tsika ao anatin'izay, mila manao sakrifisy tsika ao anatin'izay. Mila manao sakrifisy tsika ao anatin'izay hoe miaina ao anatin'ny vavaka zay. Fehezintsika mihitsy tia nofontsika ity, satria tia nofontsika ity tsy manaiky izany hoe hivavaka zany. Tia nofontsika ity tsy hanaiky izany hoe andeha hivavaka isaky ny amin'ity ora ity. Fa ny tia nofontsika ity dia zay tiany atao, te galabony izy amin'ny sakafo, te galabony izy atoritory, makamaka fialan-tsasatra, mandeha any amin'ny plaza, mandeha mitsangatsangana, mandeha makatsy, mandeha ary, mandeha amin'ny namana, da miresaka. Efa fotoana tokony hivavahanao. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra eto, petera nilaza eto hoe mamonoana tena amin'ny fivavahana, fa tombotra ny faran'ny zavatra rehetra. Tokony hoe ionona, hiaina ao anatin'ny vavaka antsika kristianina amin'izao andro iandrasantsika an'i Jesosy izao. Dia mbola niteny koa izy hoe mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara. Halleloja. Mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara. Jesosy dia niteny tamin'ny mpianatra hoe mifankatiava ianareo. Izany no afantarinareo fa mpianatra ianareo dia ianareo mifankatia. Halleloja. Mihoatra n'izay vavaka izay ataontsika izay dia tokony ho hiainantsika koa ny fitiavana. Ny fitiavana tsy mihatsara velatsia, ny fitiavana tsy misy lonolony, ny fitiavana tsy mieboebo, tsisy fanandran-tantena. Ny fitiavana dia miaina amin'ny fandeferana. Mandefitra amin'ny namanao ianao, mandefitra amin'ny hafa ianao, mety tsy ho zakanao io zavatra io, ohatra hoe amin'ny mpiara-miangona aminao, mpiara-manompo aminao. Amin'ny maha-olombelona tsy mety miditra izay hoe fifampitohinana, mifanafitohina. Fa zao raha ao anatinao ilay fitiavana, mandefitra ianao. Raha ao anatinao ilay fitiavana, manaiky ny fahalemeny hafa ianao, mitondra ny fahalemeny hafa ianao. Halleloja. Tokony ho hita amintsika zany kristianina. Tsy ny hoe ny mivavaka isan'andro ilaina tena teneneto ny vavaka. Fa na hivavaka ary tsika nefa tsisy fitiavana, ataonareo ahoana io izy? No tian'Andriamanitra izay tsy hitanareo maso, nefa ny rahalanareo, ny rahavavinareo akaikinareo ary tsy tiavinareo kory. Halleloja. Manarina fahotana maro io fitiavana io.
Ny fitiavana tsy hoe tenenina mivava na fitiavana tenena na vita zavatra lehibe nanao fanampiana na mangy ny kambodry ny mahantra ilaina zay zavatra zay fa ny fitiavana dia hita ao anatin'io fotsika io fitiavana io tsy amin'ny alalan'ny fihetsika tsy amin'ny alalan'ny amin'ny fitenitsika hoe za tia anao za ohatra zao fa Jesosy mahita an'io fotsika ao anatin'ny fotsika ho hitan'i Jesosy eo ny ahafantaran'i Jesosy tena tian'ny hafa tokoa ty tiavo izy namanao tahaka ny tena tia namany tokoa ty mety misy namany any tsy manana dia mahafoy izy ho namany mety misy namany any mitaraina satria miady rery ohatra ao anatin'ny olana ohatra dia mitaraina aminy dia ianao no mampahery an'iny namanao iny fitiavana zany tsy ny manome ihany ny fitiavana fa ny fitiavana dia hitanao hita amin'ny toetranao amin'ny fihetsikao amin'ny fitieninao fa tsy amin'ny alalan'ny fanomezana be tsy amin'ny alana avitanao fanampiana be fa ny fitiavana miainga ao anatin'io fotsika eo raha misy mety hoe namantsika raha vavintsika mety hoe nisy olana kely amin'ny fiaraha-miasa tonga dia hisamboatra ve ianao tonga dia mitezitra miakatra ve ianao tsarovy fa ny tena fitiavana dia mahay mifandefitra mahay mamela heloka mahay mitondra ny fahaleomen'ny hafa izay ny atao hoe tena fitiavana mijery ny namanao hoe inona hoe mety eo amin'ny ara-panahy zava-dehibe iny zany eo amin'Andriamanitra mety hoe iny namanao iny tsy hitantsony ianao no mandeha manontany azy inona ny olana ianao no mampahery azy aleloia zay ny tena hoe fitiavana satria malahelo an'iny namanao iny mety hoe niena ny ara-panahiny mety hoe niverin-dalana izy misosiany iny namanao iny ianao malahelo an'iny namanao iny satria ho very ny fanahiny inona zo soa azonareo raha azonareo zao rehetra zao nefa ny fanahinareo very mety hoe tsika manao fanampiana be tia ny volanao nefa ny fanahin'le namantsika very ilaina le manampy manome vola tsy ratsy zany fa le fanahiny mety hoe nandeha amin'ny lalana tsy izy ilay namantsika ilay raha vavintsika mety niverin-dalana izy inona ny tokony ataontsika raha tena manana fitiavana tsika hamonjy ny fanahiny verina ao amin'i Jesosy izay ilay tena fitiavana fa azo tenena mivavy io nefa ao anatin'ny fo tadidio fa Andriamanitra mahita an'io ao anatin'ny fotsika ao izy mahita an'io tena manana fitiavana marina ve tena miantra namany marina ve mamonjy ny sahirana marina ve sao misy ny fitiavana hita ty ivelany mila voninahitra mila rehareha mila mieboebo araka ny ten'Andriamanitra tsy fitiavana mieboebo fa na dia miteny tsy fantatra atsika na dia maminany tsika na dia mahita fahitana atsika nefa tsy ao anatsika ny fitiavana dia zava-pony zany aleloia io fitiavana io rehavana ny tena manarina ny fahotana maro Jesosy raha tonga tety izy nanolotra ny ainy dia io ilay tena fitiavana Jesosy ilay fitiavana satria nahafoy ny ainy izy tsika koa raha tena tian'i Jesosy tsika tian'ny namantsika dia io fotsika io nomentsika azy io fotsika io tsisy fiatsaram-belatsia nomentsika an' Jesosy sy itiavantsika ny namantsika dia nitoy amin'ny 5 dia milaza izy hoe mifampiatranoa kaza monimonina haleloia ny kristianina dia natao hampiatrano vahiny mety ho namanao io mety mpanompon'Andriamanitra aza monimonina mety tsy manana ianao tonga ny namanao tonga tampoka aminao mety tsy misy ianao fampiatranoa izy zay hoaninao meo azy zara ho aminy na manana vary raika paoka ianao dia afaka zarainao iny na manana vola 50,000 afaka zarainao roa iny zay ilay tena fitiavana ary zay koa rehefa hampiatrano ianao aza mieritreritra hoe inona ny hoaniko apitso ten'Andriamanitra dia milaza an'izany inona ny hoaniko rapitso aza manahy izy ny tenin'Andriamanitra
fa fantatry ny rainareo zay any an-danitra zay tokony sahaza anareo, fantatra ny tompo zay tokony sahaza atsika. Kaoka atsika tsy menimenina, raha misy namantsika tonga midodododo any amintsika, misy namantsika mitady vonjy any amintsika, manantona atsika, aza omena lamosina izy, aza hiatsarana velatsia izy, azotsika tsika mampiatrano fa anatin'ny fofiny fiatsaram-belatsia. Zay le takin'ny tompo hoe miankina amin'ny fitiavana daholo io fampiatranoana vahiny io. Hoe ianao le mampiatrano an'le olona dia fitiavana, marika ny fitiavana zany amin'ny fo madio. Fa raha misy menimenina fifimenimenomana, misy fiatsaram-belatsia ao dia izay le tsy akasitran'Andriamanitra. Ka aoka atsika raha miandry hoe fa farany tongotra ny zavatra rehetra, dia hiaina an'izay hoe vavaka zay ary miaina amin'izay fitiavana sy ny fanaitretena zay. Satria manarina ny zavatra rehetrarehetra dia io fitiavana io. Halleloja. Ka tonga aminao zany tenin'Andriamanitra zany, tonga amiko zany tenin'Andriamanitra zany. Satria akaiky tokoa Jesosy, efa atombotra ny farany zavatra rehetra, ny zavatra mitranga sy ny sisa izay hitantsika, fa moa ve tsika miaina amin'ny vavaka, fa moa ve tsika koa miaina amin'izay fitiavana zay. Ireo zavatra ireo zany takin'ny tompo amintsika amin'izao andro indrasantsika azy zao. Mba tena kristianina, manana fitiavana atsika tsy miatsara velatsia, fitiavana tia ny hafa, mampiatrano ny hafa, mamonjy ny hafa. Ary eo anatin'izany rehetrarehetra zany dia ny vavaka tsy ataontsika ambanin-javatra. Satria ny vavaka no firaisantsika amin'Andriamanitra, ny vavaka no ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ho azy hatramin'ny taona indrindra mandrakizay. Amen. Ilay ray vavaka isika, eny Jesosy reina any an-danitra, misaotra anao indrindra amin'izany teninao zany, misaotra fa niteny aminay ianao, nampianatra anay ianao, misaotra amin'ny fanahinao masina koa izay nametraka ny teny teto am-bavako. Tsy niteny ho azy aho, fa ianao no nanendry ny lelako, ianao no nampiteny ahy. Misaotra tompo malalo, ny voninahitra averinay aminao irery ihany. Anao izay hatramin'ny taona indrindra mandrakizay. Amen.